betsaka ny tsy tomombana ary ny tsy fanarahan-dalàny nataon'ny mpanohitra hoy Navraoldine. Sao zany mandeha ny tsy fividianana iny dia sôrana ny fitondram-panjakana, sôrana ny senia, sôrana ny mpifidy rehetra. Fa izay dia nahita izay ireto kandida reto fa betsaka koa ny zavatra nataony tsy tonombana, nataony teo amin'ny volo-fanoherana. Resaka manokana zay raha miboribory tany fadimy, fokotany fito na enina mba nitarita amin'ny mpanohitra dia reny ny irairany dia latsa mivadika niena mivatonay. Be dia be ny fanampitena bassin, be dia be ny voamaty jiro dia mivonona ny delegenay sisisa. Fa izay tompoko dia nanara-dalàna matoky seni, matoky ny ACC. Ka izay koa miveritrena ity satria lasa mieritreritra le sasany hoe manginy izahay, mieritreritra le sasany hoe tafita le halatra nataony, sy osoka nataony, sy ny intimidation nataony dia izy no hitaka. Manana ny tena fandresena hoy izy ny tenany ary matanjaka dia matanjaka izany TGV sy mapara izany ao amin'ny boribory-tany fahadimy. Dia koa mbola manantena fopodro tsy izay tsy malala an'izany fa matanjaka izany TGV mapara izany ao amin'ny boribory-tany fahadimy. Ka mba hitsikilo koa izay satria hitany ohatran'ny vezivezy aty foana ireo mpanohitra ireo. Tsy hainay na manao inona na manao inona fa ny anay dia tsotra ny hoe tamisy lalàna ity matoky seni zay matoky ny ACC zay matoky le pénal koa zay anotoriny ange olona ny kasitanana ary no reketo moa ny ataonay satria izay dia mahita fa raha teto Antananarivo renivohitra dia amin'ny akapobeany ny lamina ny taty aminay fa tany amin'ny mpanohitra mezaka manakotana indrindra tao amin'ny boribory-tany fadimy satria fatafaresy izy izay no mitaky tompoko ao amin'ny boribory-tany fadimy ary ho verifienay zany raha ny tokony izy tokony hopotro zay. Ho mailo arak'izany ny mampara amin'ireo voka-pividianana izay aparitaky ny mpanohitra. Eto koa dia mila mitandrina antsika ary mila mailo amin'ity fanapariana eto sy aroa voka-pividianana vonjimaika izay mampetipety ny tsiraray ity. Izay aloha dia efa minina mihitsy eto miteny hoe alohantsika mifehtena satria misy ny androm-panjakana maefa natokana hanao an'izany zavatra izany dia ny seni zany. Raha ohatra ka misy tsy mahafapo, mbola mametraka ny lalàna ho an'ny tsirairay ny fitarainy ao anivo ny androm-panjakana ny ACC. Azo atao tsara zany. Fa aleontsika aloha mamandry tantana miandro izay voka-pividianana izay iseho eo. Izay koa mba alay-panahy teny hoe fa maninona tsy nahazo podro fa izay kosa mametraka fitokisana hoe ao anatin'ny fikarakarana ny mangarahara tanteraka ny voka-pividianana ary mino zahay fa itoy ny famendrehana izay fa naseho ny androm-panjakana toy ny seni mba ametrahana zany hoe lamina demokratika izany ao anatin'ny fanaterana fividianana izay efa nazahoan'i Madagasikara famendrehana. Voneona tamin'ireo mpanaramaso ny tenako, ny vondrona afrikanina ary niderany Madagasikara zareo, niderany mpilarao mpifanindrana rehetra zareo. Tamin'ity angamba ny zavatra nafinaritra tsy mba nisy tetsiroa ka nahazo fitarainana hoe nosakanana tsy hanao fampielezan-kevitra. Raha misy zany isa afaka miteny nareo mpanao gazety. Nalalaka ny fitenena tamin'ny na ny hainao manjety mpanjakana azy. Ka eto tokony samy anaiky izay fandaminana itsika satria ny vahoaka ihany no tompony teny farany efa naneho ny safidiny vahoaka tamin'ny 2020 volana May. Miandry ampahendrenitsika ara-pitonina sotra tompoko. Mbola vonjimaika ny vokatra mivoaka hoy izy Navraoldine fa tsy izay bureau hôtely nahazahoan'ny mpanohitra vato ambony akory noho izy. Mbola mafisoko ihany fa ny voka-pividianana mivoaka dia vonjimaika ary efa feno 100 isan-jato isaky mipotefoty dia izay marina fa tsy hoe mbo mpividianana 10 na 5 na 10 anao no mba mitarika kely dia izay no iraranao ria dia rehefa voaka ny tena izy sy ny tena marina dia lazainao fa misy mangala-bato, misy manakotana nefa ianao nefa mety nanaonao zavatra teny anivon'ny fokotany zany. Za mbola manamafy samy mahita zao tontolo zao fa tsara mivatonay tao amin'ny boribory-tany fahadimy. Nisy fanakorontanana natao tao rehetra fa izay tsy mitahaky olona an-dalambe
izay tsy manakotana fa manara-maso ohatr'izao ny ataonay de manao ngekety zay manao plainte zay amgo zay tsy nanara-dalàna ka aoka tsika rehetrarehetra tsy hoe mifamorirona olole akory de lasa ianao no andeha le totany na hoe lasa ianao no lasa maro anisa tampotampoka ao efa mamorimory anga olona resy rehetrarehetra reo fa alohatsika iandry ny avoakany seny alohatsika iandry ny avoakany asesia de mbola afaka manao rekory ny tsirairay fa raha ny anay manokana de mitendry aminareo mpanao gazety izahay fa izahay iromara atao miboribory-tany vadimy no mitahika fokotany fito raha be indrindra tary amin'ny mpanohitra de zay ny irairany foana fa zay mangina satria zay manara-dalàna. Nisy fizarana ganagana azy volana ataon'ny mpanohitra ary indrindra ireo tsy fanarahana lalàna nandritra ny andro ny fividianana hoy ny solontenany kandida avy any Mahajanga. Raha mikasika ny Majunga manokana dia iarahantsika mahafantatra angamba fa niezaka ihany ny tena ny angina tsy teny fa fotoana misy fotoana anginana ary misy fotoana itenenana. Ray volana sy tapany mahery rehefa azonay ny vavolombelona zay milaza daholo nareo de nisy fanangonana karapanondro sy ny karapifidianana de milaza fa misy fizarana vola 50,000 ariary sy ganagana ona hozaraina ho an'ny asa soa ataon'le olona nanao an'izay zavatra zay. Tamin'ny andron'ny fifidianana moa zany ary isorana n'Andriamanitra fa nisy ny laza ireo olona zany tany amin'le toerana nanome renseignement zany hoe misy mizara vola isaky ny quartier isaky ny secteur de toerana ohatran'izao misy mizara vola 5,000 ariary de mitondra ny karapanondro fa ny karapifidianan'le olona zany tazon'le mpizara vola ary naniraka olona moa zany zay ny telefôna tamin'ny mpitandro filaminana de mpitandro filaminana nandeha tany amin'ny toerana ary tratra teo ampanaovana zay asa zay ny mpitandro filaminana tamin'io zany nanao teny civil de everindry zareo fa mbola le olona andeha aka vola de hoe aiza ny karatranao aiza ny karatranao de aiza le tananao hoe avy mifidy de mpitandro filaminana moa avy mifidy de naseho ny tanany izy amoaka vola amizay nisy gendarme tamin'io de nisy police izy amoaka vola tonga de tratra teo ampizarana an'izay. Rehefa tratra zany reo olona reo de nilaza ny marina ary za manana vidéo zany azoko zarana aminareo mpanao gazety dia tonga de nanao direct ndray afakandro fa hoe nisy tratra le olona taty aminay nefa tsy zavatra tsy marina daholo zavatra tenenina zavatra magaga moa hatramin'izao 4 jours zay tsy hitananao direct tsony satria ny teny daholo namosa daholo zany le olona rehetra any amin'ny secteur be de be ny vidéo azoko alefa any aminareo mpanao gazety ka ny anahy zany de zao ny antony anginako de zao tany Tandalana Madagasikara ary miandry ny valiny ampitonina eto amin'ny CENI zany. Manaraka an'izay eto de misy chef fokotany misy seho vavolombelona koa satria ny chef fokotany zay nomendry zareo vola misy olona moa mbola olazaiko ihany manaraka hoe iza ny tompona andraikitra zay nanao an'izay zavatra zay de nanala ny anaran'ireo olona rehetra tao anatin'ny lisy-pifidianana tamin'ny élection présidentielle tao daholo ny olona rehetra amin'izao fotoana zao zany de tsoroko milaza fa le olona ao anatin'ny base de données nay rehetrarehetra 15,000 voix mahery no nasorona tonga milahatra ny bureau de vote misy olona 10, 20, isaky ny bureau de vote 3 tondra karapifidianana satria any aminazy ny karapifidianana tsy ao anaty lista dia tsy afaka nifidy ka eto zany araka ny lazaiko teo de mametraka an'izay Madagasikara Tandalana zay de miandry ny valiny ampitonina. Efa hain'ny mpanohitra fa ho resy izy ireo hoy na Ivraolodina de zay no antony anaovan'izy ireo fanakorontanina saim-bahoaka. Marina ny marina ry zareo reo de efa fatany fo resy azonao de mba rakotana izy fanakorontanana misy pofany zany iza zao bassin firy nataoko teo amin'ny 5e hitan'izao tontolo zao de tamtam koa député anao de onao miditra zara vola mintimité olona de lazaina mbola izay ihany izay nge satria raha marina ne raha tena mpangalapaty fitondrana de lano azy daholo tsy nanao propagande fa zay mandeha amin'ny famarinany fa reo natao tratsolana no mangalatra no manakotany ary azadinona fa izay nisy ny 2002 teto izay nisy ny 2009 ny olana rehetrarehetra tao amin'izay teto ary le olona lazalany tamin'ireo any no reo mbola mitetikonao lany amin'izao ka fanohitra am'izay le izy satria izareo ny olona tsy olany any no mangalatra. Tsy misy hoe kandidan'iza hoy izy Augustin Andriamananoro fa samy mahazo mitaraina ny rehetra ary tokony hanazany fitsipy dalao
dia ny voka-pifidianana voaka ny CNIS ny ACC. Rehefa candidat dia candidat tsisy hoe candidat ny fitondrana candidat ny fitondrana zany ny vahoaka no mifidy anao fa tsy fitondram-panjakana akory manendry anao ka rariny dia rariny raha ohatra ka niza mahafantatra fa hiaran-tsindra azo lena mbola mametra-panontaniana hoe mbola misy zavatra manjavozavo dia manao fitarainana fa tsy hoe akory io zavatra io rehefa hoe ataton'ny fitondram-panjakana ny antoko izay miara-dia aminao dia na inona tsindra azo lena ho ataon'ny sasa sy ny sisa dia hevitra ianao tsy mety zany zavatra zany fifananana masina zany fifidianana zany ary oka ny olo-pirenena izay naneo ny safidiny tsy ho rebirebena zay ihany nafahantsika mandeha amina ntsony hoe paix sociale eto betsaka ny zavatra mitranga zay mety tsy mahafapo zany tenako zao misy vidéo any nanidy bureau de vote zareo tonga ny tamin'ny 5 za nalaiko sary mbola tiany sary ary misy ampahany tamin'ny directa nataoko fa za ko mitabataba za ko maninona nidina teo vadin'le raha mato candidat io fa za ko mitabataba za ka nanao skandale fa zay le izy fa tsy voatery ho tonga lafatra sy tomoana amin'ny heritreritra ny tsirairay daholo ny zavatra rehetra ohatra ny resaka fifananana rehetra io na ady baolina kitra io misy mpitsaro misy arbitre misy fédérationao rehefa milalao ianao manaiky anao zany tafiditra antamaitso fadrimatsy ianao manaiky anao fa misy fitsibodalao dia miandry fa tsy ianao sady ianao anataka-baolina ianao ny zay tsy maintsy mahazo pénalité zay tsy maintsy tsy azo atao zany tany tandalana ity io izy naivra olodinina ka aleo miandry ny vokatra voaka ny CNIS ny ACC. Sekondra fotsiny efa fatalle teo zao ohatra fa resy izy atao amity ty fokotany ty ty bojo ty de le candidat mihitsy tompoko azary afeo tondra le olona nanakotana repoteo io zay nge le izy de enao manajalalana tsinona le andro mpitandro filaminana sasany misy voatokaka de misy sisinina zany hoe le tanjareo rehefa resy de kokotany ka au contraire ary le olona izay zay manajalalana no latsa victime fa le mpanolana vaton'olona mpanakotana lasa mitabataba de mahatonga koa izay hoe aiza le vatonay anara-maso koa izay fa ny anay rehefa hitany efa misy tsy mety de requête plainte ny ataonay fa zay tsy hoe zay nge nafeno conde amin'ny district roapolo amby zato ny candidat irimarany nafeno ny district rehetra ka raha hoentinay daholo reo tarainareo tsombana ity senity fa zay tany-tandalana zay ny tena tongavany hoe tany-tandalana tya de aloha tsika samy miandry vokatry seni de aloha mivako an'reny ACC de mitory fa izay koa victime sy zay tsy nalalany zany rehetrarehetra fa be aminay ny victime. Mila miandry ampitoniana ny CNI hoy ny solombavam-bahoaka Irmar avy any Mahajanga dia amiko tsisy ohatran'ny fitoniana miandry ampitoniana amizay valiny aty amin'ny CNI zany zay sy avoakany ACC. Fidy mahoaka izy io ka tokony hajaina hoy hatrany ny candidat Irmar tao Ambato Finandrana. Anay Ambato Finandrana moa dia mazava be Ambato Finandrana tena te hanova le vahoaka ngamba dia apetraka hoe zay nangala bato nefa tsy marina zany satria fantatsika tsara fa filoana anten'ny pirenena ny lafanenina taminay teo fizaram-bolany nataony tao ary nanantena ny volana izy fa ny vahoaka kosany mantoa natany amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha dia efa nisafidy ny vahoaka hoe hanova dia président Rajoelina no vidiny dia nandray ny vokany izy satria izy anie nampanentana ny olona tsy hifidy mihitsy tamin'ireny fotoana ireny dia izay antony zay ny vahoaka na dia tatsara reo vahoaka reo dia mahatsapa hoe tsy voatery vola ihany no anaovana ny fampandrosoana amin'ny district anay dia nanantena zareo fa rehefa hizara vola betsaka za zao ve moa dia hanambola betsaka noho izy fa nizara vola be zareo ary nanao fanaratsiana nanao tracte maro fa isorana ny vahoaka fa zay dia manana ny PV ary vonona zay nitondra ny PV nay rehetrarehetra tia vonona zay ny anao confrontation anay ary zay reo mangataka an'izany mihitsiny satria nisy district ray zay commune 2 no nandreseny fa ny commune 7 nandreseko ary izy anie natamin'ny propagande tsy tonga tany amin'le commune mihitsiny commune Mangataboangy zao dia candidat izy fa tsy tonga tany inona moa ny vatao tenainy amin'izany ka izy ara tsy tonga any ohatran'izany koa ny commune tsirairay
indray mandeha ihany izy ny tonga atao amin'le commune fa za iny tsivy tonga atao amin'le commune ary neny zareo 4 lafo be mety manao propagande fa niany hoe motory nandalako nandritra amin'ny propagande za tsy nampiasa 4 mihitsy tsy ko atongavana zany reo vahoaka reo mijery ary mandinika ary mahafantatra mety resy izy amin'ny nanateny izy fa etam-barotra ngamba le vahoaka de rehefa raha lavanty io de hoe zany na vola be de naninona ny tsy azoko le entana io tsy lavanty fa olombelona misaina reo tatsara reo de mahafantatra fa nambaty finandranany hoe commune urbaine fa na WC public any tsy misy eo de ny olona mandinika an'izany de mahafantatra ka mieritreritra ny olona hoe anao lavanty angamba de rehefa manambola be de mitaraina rehefa tsy nahazo andeha izy fa io safidim-bahoaka ary manana fahendrena reo vahoaka reo de zay de tena mangataka misy amin'le confrontation zay misy ny mangataka raha ilaina zany ary zay vonina hanao an'izany fa tsisy tahotra an'izany misy nakely ary ny vahoaka rehetrarehetra dia miandry an'izany koa ka io fandresena ho ny vahoaka io anambaty finandrahana io satria na inona tombony lehibe nanomezany filoham-pirenenanay zany hoe filohany anteniny ara-pirenena zany nefa de hita poketra-pirenena fa namadika an'le filoha izy de zany zavatra zany keveriny fa tsy fidina lafo zany fa ny vahoaka ny tsara menay zany tany tsy fifidianana fa tena fitsarana ny natao ny vahoaka anay fitsaram-bahoaka hoe iza marina nymendrika omena le fitokisana satria de tena ambony be zany hoe ministra indroa président ny assemblée nomeny filoham-pirenena anambaty finandrahana anefa rehefa avy eo de nivadika tamin'izay zay ny antony nahatonga anay hoe tsisy halabaty tany ambaty finandrahana toboko ary zay vonina anao confrontation halabaty ny mpanohitra tao Atsimindranony hoy Andry Ratsivahiny. Ho an'ny député Ratsivahiny dia mahasamy teny amintsika hoe teto amin'ny faritra Antananarivo dia nisy ny réseau izay nataon'ny mpanohitra tamin'ny nangalaram-bato ny tena marina. Nareo miteny hoe ao anatin'ny fitondrana fa izahay dia niatsika fifidianana tena mangarahara, tena mahasamy teny an'izany tena fa tany amin'ny district misy tsirairay avy raisiko ohatra ny atety Atsimindranona dia nisy ny fangalaram-bato zay hoe réseau zay zany hoe lehibe amin'ny bureau de vote miaraka amin'ny chef fokontany miaraka amin'ilay mpisavaboky reny dia efa ekipa any mpanohatra avokoa izay tsy izahay mihitsy nametraka an'izany manana proof be dia be zay tamin'ny commune maromaro sahala amin'ny Ampitatafika tao Ambohidrapeto ny faritra Etosy eny fa misy olona mifidy hita maso tratranay hoe mifidy tsy manana kara-panondry le olona efa mandeha ilay fifidianana voatratra dia teo moa misy an'ilay ino moa ty mpanara-maso ny fifidianana ity dia reny nametraka hoe alora arivany atao ny fitaraina raisina PV dia ny ekipa moa zany miaraka eo fa ny sary mahisa an'izany dia anananay avokoa ka ny anay dia tsotra hoe tsy le olona izay mitabataba akory no manano marina ary zay mahatonga ny miteny amin'izao fotoana izao satria dia lasa ohatrany hoe dia tena tsy miteny mihitsy izahay nefa ireto nangalatra ireto indray ihany no mitabataba be ka misarika avasaintsika vahoaka malagasy zay hoe iandry ampitonena manao ny procédure rehetra ny candidat tsirairay avy izay nahitana ny olana izay ananana proof dia miandry an'izany tsika tsisy andeha amorona proof fa ny proof dia hita ary hita amin'ny vatana tany amin'ny toerana izay nisy an'izany zavatra zany ka dia zahay moa zany dia manaja ny CENI dia miandry an'izay hoe firmarina ny vato azy fa raha ho anay Atsimindranona tena nieritreritra ny anao mafy mihitsy atao fa dia zay zavatra nisy aloha dia nanao fitaraina an'izay dia miandry amin'ny mamy miantso polisy ny mpanohitra hoy Andriamatoa Augustin Randriamananoro. Nandray io teniny efa tsy androany io fa efa taloha matonotolo ny teny isala mangalaketsa hoy izy mangala ndray no avava na misy koa hoe mamy miantso polisy ndray mahavarina ihany satria rehefa hoe miazakazaka amin'ity tambanjotra serasera ty ny feon'ny sasany mitondra manodina ny fomba fijery tokony marina dia ndray tsika mety ho diso ihany ka izay matotonga eto voalohany moa dia hijery ny vizotriny hoe mandeha amin'ny laoniny sy ny rafitry kipitsopitsony rehetrarehetra ve tokoa ve ny fiakarany vokatra afapo izay raha treto aloha fahitanay satria efa tonga eto Antananarivo avokoa ny vokatra zany zavatra lehibe miendry piterany zany fa roa makaraka zany
raha ohatra ka tonga teto a zareo to anatin'ny fanoerana mba rariny ko zahay raha tonga mba hijery ihany ko satria sanatriny zany ve ho feon-dakolositokana fotsiny de hoenitsika ary izay mahita atreto aloha izay olona miasa ao anatin'ny fitoniana de aokatsika mba anaja zavatra zay satria saripady loatra zany hoe fiatriana fifidianana zany ny krizy zay hitatsika ny fanisy teto ny tamin'ny taona 2024 namoizanaina olona maro ny fandratran'ny samy malagasy ny zavatra mitranga any Afrika zavatra tsy ela akory zay ny tany Côte d'Ivoire ny tany Gabon ny tany Sénégal sy ny sisa enatra zany ho an'ny firenena izay tsy nahafe ny ponina tao anatiny satria nisy ny fandranitana tao anatiny zany hoe fifidianana izany oka mba tsy hoentina mifandrafy ny samy malagasy oka ajany ny fiantsina ny fandranitana oka mba hitonitsika mba ho tena ho modely famendrehana satria mba ho mendrika an'izany hoe fitokisany vahoaka malagasy zany izay ngamba ny tena tsipoko fa de samy tena andriamanitsika rehetra de makasitraka atsika rehetra ahoana ny tombontsy raharaha fifidianana ity satria samy milaza ny tena ny tompony marina na ny andaniny na ny ankilany na ny mpanohitra na ny mpoma fitondrana samy milaza fa mpandresy samy milaza fa tsy manara-dalàna na ny andaniny na ny ankilany de tsy fantatra hoe izy ny tena tsy manara-dalàna fa miandry mivoaka fifidianana no itsika zao miandry tsika de ho hita eo le izy fiahoana fa ohatrany mampanahy ihany mampanahy de manahy ny fotoany tandara satria ohatrany samy tsisy anaiky mora na ny mpanohitra na ny olona akaiky ny fitondrana fa de tsika mahita azy hoe aona tsara ny mety fa de anty zavatra ty zany fa mampatahotra aloha mampatahotra mbola tsisy teo amin'ny tara Madagasikara ny zavatra toy izao mbola tsisy hoe fifidianana député kanefa dia zavatra ohatran'izao no hitatsika mbarary soa